Faly miarabanao indray. Rehefa amin'ny vanim-potoana misy arety mifindra, arety mandringana toy ny pesta, kolera, corona sy ny sisa dia ndalatsoratra masina fandraisan'ny olona foana ny Salamo 1:30 ary rary tokoa izany satria Salamo izay tena mampiseho ny fiarovan'Andriamanitra io, tsy amin'ny aretina ihany fa amin'ny karazan-javatra be dia be dia mampiseho an'ilay Andriamanitra izay miaro. Ny zavatra misy anefa ny fomba famakian'ny olona an'io dia mahatonga anazy ho diso fanantenana ihany indraindray rehefa mitranga tokoa, miatra amin'ny tenany tokoa ilay loza zany na aretina na zavatra ohatr'izany dia diso fanantenana ary ny atao dia tahaka ny mangina fotsiny ihany, ohatrany tsy resahana tsony ilay andin-tsoratra masina satria ohatrany tsy mitombona, ohatrany tsy marina zany. Ny zavatra misy anefa dia fantatsika fa ny tenin'Andriamanitra dia marina foana, fa ny fomba famakiantsika azy, ny fomba fahazahoantsika azy no misy olana matetika dia izay no hidirantsika amin'ity Salamo 1:30 anio izay idoko fa efa mba tena nyraisinao ho fiarovana anao tokoa, niaro anao izy hatreto ary tena miaro anao foana, fa amin'ny fomba ahoana no iarovany n'Andriamanitra anao araka n'ity Salamo 1:30 dia ovakitsika ary izany Salamo izany. Ny mitoetra ao amin'ny fiarena izay aniavo indrindra dia monina ao ambanin'ny aloko ny tsy toa. Izaho dia alazan'ny Tompo hoe fialofako sy mianda fiarovana ho ahy izy, Andriamanitra izay itokiako, fa izy no hanafaka anao amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny arety mandoza. Ny volon'elany no anaronany anao ary ao ambanin'ny elany no ialofanao. Ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany. Tsy atahotra ny orooro noho ny alina ianao, na ny zana-tsipika manidina noho ny andro, na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandrika mandripaka amin'ny tataovonana, na dia isy arivo laza ho lava eo anilanao ary ray alina eo ankavananao, dia tsy hiatra aminao izany, hijery amin'ny masonao fotsiny ianao ka ho hitanao ny amaliana ny ratsy fanahy. Satria ho ianao, Tompo, ianao no ariko, sady nataonao fonenana ny avo indrindra, dia tsy hisy loza anjohanao na aretin-dratsy anakaiky ny trano lainao, fa izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra lehanao. Eny an-tanany no hitondran'ireo anao, fa ndreo tafitohana amin'ny vato ny tongotrao. Ny liona masika sy ny vipera dia ho diavinao, ny liona tanora sy ny menarana dia ho hitsakitsahinao. Satria izao ny raiketan'ny fitiavany dia ho vonjeko izy ka ho afa-mandositra. Anandratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Hiantso aho izy ka hamaly azy ho eo aminy aho raha ory izy, anafaka sy hanome voninahitra azy ho vokisako fa ela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Zay zany ilay Salamo 1:30. Andeha ho jerentsika kely ny firafitra io Salamo io aloha ahafahantsika mahazo azy tsara. Ny andininy 1 sy 2 dia lazaintsika hoe fanekem-pinoana ny mpanao Salamo. Fanekem-pinoana ny mpanao Salamo satria eo ny lazainy ny fifandraisany amin'Andriamanitra sy ny fatokisany an'Andriamanitra hoe ny mitoetra eo amin'ny fiarena izay aniavo indrindra dia monina eo ambanin'ny aloko ny tsy toa. Fahamarinana ankapobe izay ambarany izay ary ny andininy 2 dia milaza izy hoe izaho dia ilaza ny Tompo hoe fialofako sy manda fiarovana ho ahy izy, Andriamanitra izay itokiako. Laza ny fanekem-pinoana zany ny fatokiny an'Andriamanitra ny mpanao Salamo ny andininy 1 sy 2. Manomboka eo amin'ny andininy 3 indray dia manambara ny fijoroana vavolombelona. Vokatr'izay izy. Zany hoe rehefa nilaza ny fanekem-pinoany amin'ny ankapobeny izy dia ny fijoroana vavolombelona kosa dia manoro izy hoe izy no hanafaka anao. Milaza indray izy hoe tsy amiko irery ihany zany no mitranga fa hanao an'izany aminao ihany koa izy.
eto ny anomboany azy de lay kianteny hoe fa amin'ny teny hebreo izy de ki io zany no anomboany azy ary averin'ny telo fanomboany telo ki io kianteny hoe fana satria io dia ahafahantsika mahita ihany koa ny fizarana anankitelo ao aoriana ny fanekempinoana zay ataonyity mpanao salamo ty fa ito izy zany ny aloha de milaza hoe izy no anafaka anao amfandriky ny mpiaza sy ny arety mandroja ny volonela no anaronany anao milaza ny zavatra izay azon'Andriamanitra tao amin'ny olona zay matoky an'Andriamanitra ihany koa tahaka an'ity mpanao salamo ity izy hatramin'ny 19 de manomboka amin'ny 19 ka hatramin'ny 17 indray de maneo indray izy hoe inona ny antony atokisana an'Andriamanitra dia mbola hitatsika amin'ny fiatombohany ny 19 ihany koa lay kianteny hoe kina satria indray ny andikany azy eto satria ho ianao tompo ianao no ariko satria nataonao fonenana ny avo indrindra de tsy hisy lozanjoanao zay zany ny antony atokisana an'Andriamanitra dia reo tsy hisy lozanjoanao na aretin-dratsy anakaiky ny tranolay ianao fa izy andidiny anjeliny aminao sy ny retraretra lay Andriamanitra zay miaro dia azo atokisana fa manomboka eo amin'ny 14 kosa zay mbola manomboka ihany amin'ity kianteny hoe ki amin'ny teny hebreo ty dia manambara indray izy lay Andriamanitra indray no miteny eto zany hoe fanambaran'Andriamanitra indray no hitatsika eo amin'ny 14, 15 ary 19 de eto zany raha miteny izy hoe izy anao an'zao anao izy anao an'zao anao zay le 17 ka hatramin'ny 17 de eto indray Andriamanitra no miteny hoe satria izao laza ny tena ny Andriamanitra zany manomboka amin'ny 14 izany raiketan'ny fony de ovonjeko izy ka ho afa mandositra anandratra azy ho any amin'ny avo ao satria mahalala ny anarako izy iantso izy de amaly azy aho eo aminy aho raha ory izy anafaka sy ame voninahitra azy ovokisako fa ela velona izy ary sehoko azy ny famonjeko Andriamanitra avokoa no manao an'ireo zavatra rehetrarehetra ireo ary izy dia manambara ny tenany eto zany hoe raha ny 1 ka hatramin'ny 17 zany ny mpanao salamo no miteny de manomboka amin'ny 14 kosa de Andriamanitra mihitsy no manambara ny tenany manamarina ny zavatra ambaran'lay mpanao salamo zany zay ny amin'ny firafitry ny salamo 170 mba tsy halava be ny toritentsika an'io dia tsy tahak'izay ny hitondrantsika azy tsy araka an'io firafitra io zany ny hitondrantsika azy fa zaraitsika telo kosa ny hitondrantsika ny toriteny zany zao de ny tapany voalohany de hijeritsika ny amin'ny fahalalana an'Andriamanitra io Andriamanitra zay miaro io de mila fatatsika tsara izy io ary zava-dehibe zay fahalalana an'Andriamanitra zay ny jerentsika amin'ny tapany voalohany dia ny tapany faharoa kosa tsika de hijery hoe tahaky ny ahoana zay fiarovan'Andriamanitra zay fa Andriamanitra de tena miaro fa miaro amin'inona izy ary ahoana no fomba fiarovan'Andriamanitra ary ny tapany farany tsika de hijery am'izay hoe raha miaro ary Andriamanitra ka fantatrao tsara izy dia tahaky ny ahoana am'izay ny fomba atokisanao an'Andriamanitra ny fatokina an'Andriamanitra zay zany ny fizarana telo hitondrantsika an'ity salamo 170 ty de hiditra avy hatrany amin'ny fahalalana an'Andriamanitra itsika ary hitatsika eo amin'ny 1 sy 2 lay fanekempinoana nataon'ny mpanao salamo zany fa fatany tsara io Andriamanina io satria manambara anaran'Andriamanitra efatra izy ao anatin'io aniny 1 sy 2 io ary mbola averiny ihany koa zay ry amin'ny 15 zany rehefa milaza n'lay antony atokisana an'Andriamanitra izy ny anaran'Andriamanitra voalohany zay abarany eto dia ny avo indrindra dia averiny ihany io amin'ny 15 ny mitoetra eo amin'ny fierena zay ny avo indrindra 15 izy nataonao fonenanao ny avo indrindra
Inona zany avo indrindra zany? Ny avo indrindra de mampiseho an'ilay Andriamanitra manana fahefana, kanefa ny fahefana io Andriamanitra io de io ny fahefana faratampony, avo indrindra. Io zany no afaka mibaiko ny zavatra rehetra, ny olona rehetra, ny trangan-dravatra rehetra eto ambonin'ny tany. Io Andriamanitra avo indrindra io dia tsy misy mahatohitra ny fahefana io avo indrindra io. Zay zany ny voalohany indrindra. Vokatr'izay de io no ataon'ny mpanao salamo fierena. Ao mihitsy izy no monina io avo indrindra io no honenan'ny mpanao salamo tanteraka mihitsy zany. Zay ny toetra n'Andriamanitra voalohany lay manana ny fahefana faratampony any an-danitra sy ety an-tany amin'ny zavaboary rehetra, na ny hita maso na ny tsy hita maso. Aorian'izay de miresaka indray izy amin'ny tsitoa, amin'ny andininy voalohany eo ihany, monina ao ambanin'ny aloko ny tsitoa. Ny dikan'ny tsitoa indray de mampiseho an'ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, lay Andriamanitra antsoina amin'ny teny frantsay hoe Dieu tout puissant, lay Andriamanitra manana ny hery rehetra, lay Andriamanitra mafy indrindra, matanjaka indrindra, mahery indrindra, zay tsy misy matohatra azy. Fa na rano, na rivotra, na inona am'izao zavatra ary rehetra zao, na ny hita maso na ny tsy hita maso dia resiny tsitoa io daholo, vitany tsitoa io daholo mandrindra sy mandamina an'izany sy eo ambany heriny izy no mahery indrindra. Zay no mahatsitoa azy an'io Andriamanitra io. Ka dia no io mahery indrindra zany dia zay no mahatonga ny mpanao salamo monina eo ambanin'ny aliny, zany hoe mialokaloka eo aminy dia tahaka ny mialoka eo ambany hazo dia tsy tratry ny hafanan'ny masoandro, na tsy tratry ny orana, na tsy tratry ny hatsika, fa misy fialofana tsara zany de lay mahery indrindra. Ny anaran'Andriamanitra fahatelo de hitantsika eo amin'ny andininy faharoa. Izao ilaza amin'ny tompo hoe fialofako sy manda fiarovana ho ahy izy. Averiny ihany koa io amin'ny andininy fahasivy satria ho ianao tompo, ianao no ariko. Io tompo io de io lay hitantsika amin'ny baiboly mahazatra antsika hoe Jehova, lay anaran'Andriamanitra izay mandrakizay. Rehefa nanao fanekena tamin'ny Mosesy Andriamanitra ka nanontaniany Mosesy hoe iza moa zany ny anaranao holazaiko amin'ny Farao sy ambarako amin'ny zanak'Israely hoe iza ny naniraka anay de zao nambaran'Andriamanitra hoe izao izay izy hatrizay ka ho mandrakizay. De le izao izay izy ny mampiseho an'le Andriamanitra tsy miova ao anatin'ny fotoana mandrakizay. Zay moa mahatonga ny teny frantsay mandika anazy io hoe éternel, le anaran'Andriamanitra izao izay izy, je suis celui qui suis, je suis présent foana izy zany amin'ny fotoana rehetrarehetra, tsy miova mihitsy izy. Mety mahita zavatra manam-pahefana ianao fa tsy maharitra ny fahefana na iza na iza. Mety mahita mahery ianao fa mielefy foana ny heriny zany zavatra mahery zany, na inona zany, na cyclone zany, na olona zany, na biby zany, na inona de mialefy foana. Fa tsy vitany hoe manana fahefana lehibe Andriamanitra, mahery indrindra Andriamanitra, fa mbola tsy miova izy, omaly sy anio ary mandrakizay mihitsy ho Andriamanitra io ary io Andriamanitra io dia io lay nanao fanekena tamin'ny vahoakan'Andriamanitra, anisan'izany ny mpanao salamo eto zany dia nanao fanekena taminy io, ary zay mbola amafisiny le anaran'Andriamanitra faefatra de le hoe Andriamanitro izay tokiako. Ary eto de lazainy mihitsy hoe Andriamanitro satria azy io Andriamanitra io avo indrindra io tsitoa io Jehova io dia an'ilay mpanao salamo,
io ny azy no Andriamaniny. Raha anarana kabeany ihany, anarany ombonana ihany ny Andriamanitra, dia reo le avo indrindra tsy to Jehova io ny Andriamaniny, ary manana fifandraisana fiombonana akaiky amin'io Andriamanitra io izy satria azy io na vita nanao fanekena tamin'io Andriamanitra io, tamin'io Jehova io izy de manana fifandraisana amin'io. Zay ny mahatonga azy hoe miery, mitoetra ao amin'ny fiereniny io avo indrindra io izy monina ao ambalin'ny alokitsotoa io izy, satria Andriamanina io manana fifandraisana amin'io izy ary fialofany sy batery fiarovana ho azy, zay moa izy amin'ny fiteny mazatra antsika fa manda tamboho be zany batery fiarovana zany, manda fiarovana ho azy io ary itokiny ny mpanao salamo io. Zay ny zava-dehibe ny fahalalana an'Andriamanitra foana aloha zany rehefa misy ny zavatra mitranga aminao ka mitady fiarovana ianao amin'Andriamanitra, de mila fantatrao tsara izy io Andriamanitra zay tadiavanao fiarovana io, ary tahaka ny ahoana ny fifandraisanao aminy eto izy 9:7 de milaza hoe Tompo ianao no aroko sady nataonao fonenanao ny avo indrindra. Dia zay zany fifandraisan'ny mpanao salamo, ary tena fantany Andriamanitra moa rehefa ery amin'ny 2:4 rehefa Andriamanitra nanao fanambarana de niaika an'izay hoe mahalala ny anarako tokoa io mpanao salamo, ary zava-dehibe zay fifandraisana eo amin'ny Andriamanitra sy ilay mpanao salamo zay. Raha hitady fiarovana amin'Andriamanitra tsika de mila fantatsika tsara izy io Andriamanitra io, lay teny hoe mahalala eto de mihoatra noho ny fahafantarana mihitsy, satria mampiseho fitiavana, mampiseho firaisana, zay le hoe mitoetra monina, misy firaisana, fifandraisana, fahalalana ary misy fitiavana mihitsy, satria zao noho ny raiketan'ny fitiavana. Zay le dikan'le hoe mahalala eto zany de zava-dehibe ny fahalalana an'Andriamanitra, satria rehefa zava-dehibe ny fahalalana an'Andriamanitra de hitantsika eo am'izay miditra amin'ny tapany faharoatsika ny amin'ny fiarovana io Andriamanitra io, satria hitantsika fa io Andriamanitra io zany de miaro atsika amina zavatra maro. Ny voalohany indrindra iarovana Andriamanitra atsika olombelona de miaro atsika amin'ny loza miafina izy io, loza miafina. Hitantsika zay amin'ny 9:7 hoe izy no anafaka anao amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny arety mandoza. Ny fandrika dia tsy hita, miafina ny fandrika, fa rehefa tratra ao ianao de tsy tafala tsony ianao fa de fa rembon'ny mpiaza ianao zany zay. Kanefa Andriamanitra de afaka manafaka an'izany. Tahaka izany koa ny arety mandoza tsy hita maso, ny virus, ny microbe de zavatra tsy hita maso, kanefa afaka mamono, makarary, ary afaka mandripaka sy mandringana olona maro ny virus zany mitondra aretina maro, na dia tsy hita maso ary. De tahak'izay nefa amin'ireny rehetrarehetra ireny de ambarany tsara hoe izy no anafaka anao. Akoatr'izay de io Andriamanitra io ihany koa de miaro atsika amin'ny loza miariary. Misy ny loza zay tsy hita maso, fa misy kosa ny loza zay miariary be mihitsy. Ny 5 tsy atahotra ny orooro noho ny alina ianao, na ny zana-tsipika manidina noho ny andro. Zany zany de zavatra hitanao mihitsy ny orooro amin'ny alina zany, efa miorooro de efa hitanao izy na de maizina ary ny andro fa amin'ny atoandro moa zany dia zana-tsipika de hitanao mandeha, tsy tahaka ny bala ambasy ny zana-tsipika, fa de hitanao flèche ny zana-tsipika, de hitanao manidina, kanefa de tsy atahotra an'iny ianao satria Andriamanitra miaro anao. De mampiseho indray izy ny arety mandringana zay hita, na dia amin'ny maizina ary de fantatra hoe firy indray zao ny nouveau-cas, ny olona zay tratran'ny aretina sy ny tahak'izany de hita ihany ny fiantraikan'izay. Ny fandringanana mandripaka amin'ny tataovonana de hitanao hoe iny meringana, misy anarivo, ny analina ny meringana eo ankavananao, eo ankavianao, manodidina anao, dia hitanao zany loza miariary zany. Fa ianao dia arovan'Andriamanitra am'izany, miaro atsika amin'ny loza miafina izy miaro atsika amin'ny loza miariary. Ny 7 dia miaro atsika amin'ny aretina ihany koa Andriamanitra io, miaro atsika amin'ny
aretina ihany koa Andriamanitra ary misy karazany telo ilazan'ny aretina eto amin'ity Salamo 1:9 ty. Ny voalohany de le arety mandoza hitantsika amin'ny 9:7 teo hoe fa izy no anafaka anao mifandriky ny mpiaza sy ny arety mandoza. Ny 9:5 tsy atahotra ororonony alina ianao na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina dia tsisy atahorana manafaka atsika mifandriky zany arety mandoza zany Andriamanitra. Ary ny 9:10 koa de mbola milaza izy hoe tsy hisy lozanjoanao na aretin-dratsy anakaiky ny tranolainao. Arety mandoza, arety mandringana, aretin-dratsy, zany rehetrarehetra zany dia ambarany tsara hoe tsy hisy lozanjoanao na anakaiky ny tranolainao izany aretina rehetra izany. Ny fahaefatra dia eo Andriamanitra koa dia afaka miaro atsika amin'ny fahavalo lehibe. Etsika manomboka efa asehoko anareo amin'izay ny tena famakina ny Salamo 1:9 zany amin'ny fahavalo zany de zao no lazainy hoe eny an-tanany nitondran'ireo anao fa ndreo tafitohana amin'ny vato ny tongotrao. Ny liona masika sy ny vipera de ho diavinao, ny liona tanora sy ny menarana dia ho hitsakitsahanao. Milaza izy ny 9:10 misy de miresaka ny anjely zay irahan'Andriamanitra iaro an'lay olona zay matoky azy dia reo anjely reo zany nitondra anao mba tsy ho tafitohana amin'ny vato ny tongotrao. Miaro amin'ny vato zay matafitohana, miaro amin'ny liona masika, miaro amin'ny liona tanora, miaro amin'ny vipera, miaro amin'ny menarana Andriamanitra. Dia eto amin'izay no anehoantsika hoe ahoana moa mahafahavalo ny liona sy ny vipera tahaka zany dia voalohany aloha fahavalo reny fa reny tena mihinan'olona zany raha vao mahita olona. Ary faharoa dia mahafaty mihitsy ny kaikitry ny menarana, ny kaikitry ny liona dia mahafaty tanteraka. De fahavalo zay fa eto no anambarantsika fa ny Salamo amin'ny testamenta taloha raha mpanaraka ny gasy mahay mamaky baiboly ianao de ny fiteniko hoe satria tononkalo hebreo ty dia mampiasa sary izy na ilazako hoe mampiasa paoma fotsiny ihany reny sary resahany reny. Marina fa miaro ny tongotra izy hatramin'ny akibe zany de arovan'Andriamanitra, saingy sary paoma fotsiny ihany ny ankibe tongotrao eto. Fa ny fahavalonao mihitsy no arovan'Andriamanitra, tsy ho tafitohany ianao. Fantatsika tsara ny filazan'ny testamenta vaovao ny liona mierona mitady zay arapany, iza ny tiany ambara am'zany, miresaka ny devoly izy ilay menarana ela, lay menarana zay namitaka anefa dia devoly ny tiany ambara am'zany fa sary fotsiny ihany reny. Fa hatramin'ny devoly zany zay fahavalo dia miaro atsika am'zany io Andriamanitra io. Ny fiarovan'Andriamanitra fahadimy dia ny fiarovan'Andriamanitra amin'ny fitsarana. Ny olona matoky azy de arovany hatramin'ny fitsarana ary zay ny tiany ambara eo amin'ny 7 sy 5 rehefa miresaka an'ireo zay hoe misy arivo lavo eo akavananao de analina eo amin'ny manodidina anao de ho jerenao fotsiny ozy izy ny fahamalina ny ratsy fanahy. De mampiseho izany ilay fitsaran'Andriamanitra zay amalina ny ratsy fanahy de ho hitanao ny amalina ny ratsy fanahy. Zay zany ny fiarovan'Andriamanitra raha fitintsika zay de hoe miaro atsika amin'inona moa Andriamanitra dia miaro atsika voalohany indrindra amin'ny loza miafina. Faharoa de Andriamanitra koa miaro atsika amin'ny loza miariary. Fahatelo Andriamanitra koa de miaro atsika amin'ny aretina isan-karazany. Ary fahaefatra dia miaro atsika amin'ny fahavalo Andriamanitra na ny devoly ihany koa de ao anatin'izany. Ary ny fahadimy de miaro atsika amin'ny fitsarana Andriamanitra. Rehefa manambara an'izay zavatra anankiroa farany devoly sy ny fitsarana zay tsika de mampiseho hoe misy endrika ara-panahy ny fiarovan'Andriamanitra eto.
satria ny zavatra hita zany de afaka miaro atsika am'ireo Andriamanitra azo antoka fa ireo le voatonona rehetrarehetra ireo de afaka miaro atsika am'ireo Andriamanitra. Fa ny olantsika de zao, raha miaro atsika am'ireo izy dia ahoana ny fomba iarovany atsika? Eo zany ny olana ahoana ny fomba iarovanaandriamanitra atsika. Dia mieritreritra foantsika hoe raha raisiko ohatra ny aretina ohatra, raha miaro amin'ny aretina de mieritreritsika hoe iza zany de tsy ho voan'zany aretina zany de tsy arary mihitsy. Eny ary mety tsy arary ianao amin'ny fotoana hitrangan'ny arety mandringana, mety tsy arary ianao fa voaro ianao am'izay. Fa iza moa nolazanao fa raha tsy ho fatin'ny arety mandringana ianao raha manarivona manalina matapitrisany olona matin'ny pesta na ny covid ohatra, dia tsy arary mihitsy ianao ary tsy ho faty mihitsy. Fa tsy maintsy arary eny ianao na ho fatina izany ary. Zay le mahatonga antsika miteny hoe le fiarovan'Andriamanitra eto de ireo resahana hitatsika ireo de paoma fotsiny ihany, fa ny fiarovan'Andriamanitra de lehibe lavitra noho ireny. Raha ijeritsika ohatra n'izay fomba fiarovan'Andriamanitra tsika zay raha amin'ny andininy faefatra, ny volon'elany no anaronany ianao ary eo ambanin'ny elany no ialofanao, ho ampinga kely sy ho ampinga lehibe ny fahamarinana. Ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinana. Lay fahamarinan'Andriamanitra eto zany satria marina izy verité, dia azo atokisana izy zany. Azo adikany koa zany ty verité ty hoe fidelité an'Andriamanitra, ny fatokian'Andriamanitra, mahatoky Andriamanitra. Dia raha mahatoky izy nefany dia sady ampinga kely izy no ampinga lehibe. De mila azotsika zany fa tamin'ny vanim-potoana taloha dia mitondra pinga ny piady. Ny ampinga de le antsointsika amin'ny teny frantsay hoe bouclier, lay bouclier zay hoentiny eny tanany. Dia iny ampinga iny azo etsiketsiny arakaraka ny fiavian'ny zana-tsipika na ny lefina na ny famaky dia atodiny makany amin'ny lay fanafiana zany na zana-tsipika na lefina na famaky ny ampingany dia iny miaro azy am'ireo zavatra ireo. Zay Andriamanitra ampinga kely. Kanefa indraindray de mety tsy ho araky ny lay piady zany ny fanafiana isan-karazany dia misy indray le ampinga lehibe. Ny ampinga lehibe dia manarona ny vatan'ny ray manontolo mihitsy, miaro ny vatan'ny ray manontolo mihitsy amin'ny teny frantsay de io adikany hoe cuirasse. Ny ampinga lehibe. Ka raha sendra ary ka tsy voaro ny ampinga kely de le ampinga lehibe mbola miaro an'izay zana-tsipika mety tsy voaro na tahak'izany na de zana-tsipika mirehatra alefa n'lay ratsy, dia mahary foana zany io. Fa tsy araka ny eritreretantsika azy ny fiarovana io, fiarovana zany fa ny ambony hafarany dia voaro foana ty piady ty, na dia mety hoe nisy tafaporitsaka ihany ary tary am'le ampinga kely. De tahak'izay koa ny fiarovan'Andriamanitra. Raha miverina ihany tsika amin'ny aretina ohatra. Ny aretina mety Andriamanitra de tena miaro anao tsy ho tratry ny aretina, raha arety mandringana zany de tsy ho voan'zany ianao. Vitan'Andriamanitra ny miaro an'izany ary tena aseho an'Andriamanitra zany ahafahanao matoky hoe tena miaro tokoa io Andriamanitra io. Kanefany amin'ny fotoana sasany koa dia mety tsy le ampinga kely zay no ataony fa lehibebe kokoa noho izany, zany hoe avela no voan'le aretina ihany ianao. Fa anehoanao fa mahery tsy toy io Andriamanitra io, dia vita ny manasitrana anao amin'io aretina io, na de mbola tsy hita ary ny fanafodin'lay aretina. Dia zany mbola mampiseho ny herin'Andriamanitra le ampinga le bebe kely zay ampiasain'Andriamanitra zay. Fa mety avelan'Andriamanitra voan'ny aretina koa ianao, de mety avelan'Andriamanitra tsy ho sitrana miresaka amin'ny olona matoky azy kristiana, manana ny kristia zay efa nivonjen'Andriamanitra eto, dia mety ho faty ianao. Fa tsy iresy tompoko,
ny kristiana na maty ny aretina ara dia tsy resy velively mihitsy akory satria mbola ho atsangan'Andriamanitra maty iny ary ny fahafatesana dia azahoany ny tombony marary sy mafy ho atsika ny mahita avana mpino zay lavon'ny areti-mandringana ary betsaka tamin'ny Covid iny ohatra no hitatsika tratran'izany kanefa ho an'ireny oloreny de tombony ho azy zany fa tsy faharesena ho an'izao tontolo zao de ny fahafatesana no farany de fa nialan'elina izy tsisy azo atao tsony fa ho an'Andriamanitra mbola misy azo ataona dia misy fahafatesana zay le fiarovan'Andriamanitra zany hoe tsy mahasaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra na ny fahafatesana na ny fiainana na inona amin'izao zavatra rehetra zao satria tsy to avo indrindra ary Jehova Andriamanitra ilay Andriamanitra izay irotsika sy atokisantsika raha aka ohatra satria misy olona zany mamaky ny Salamo voalohany Salamo faraka amby 90 dia mieritreritra hoe tena tsy ho vo mihitsy tsy ho voan'ny aretina mihitsy na hoe tsisy mpangalatra mihitsy dia manjary mahatonga antsika mieritreritra zay rehefa tonga ny misy olona tratra hoe tsy ampy vavak iny olona iny tsy ampy finoana iny olona iny matovy voan'izany de lasa mametsiny ny rahalahy sy anabavy afitsika kanefa ireny no hitsenatsika eny amin'ny rahoan'ny lanitra rehefa hiaran'ny fahafatesana ihany koa tsika indray andro any satria tsy maintsy hiaran'izany avokoa tsika raha mbola tsy miverina eny amin'ny rahoan'ny lanitra Jesosy Kristy de aka ohatra tsika amin'ny olona zay manao famakiana baiboly tahaka izany ny ohatra Joba tahaka ny ahoana moa ny ohatra Joba de fatatsika nahazo ny Joba tena niaran'ireo fahoriana nakefatra ireo mihitsy i Joba zany na ny loza miafina na ny loza miariary na ny aretina na ny fahavalo tsy tapitra akory ny filazan'ny mpitondra hafatra anankiray amin'ny faharinganan'ny fananany de fa tonga indray ny anankiray milazan'izany de milaza ny fahafatesan'ny zanany dia izy dia naharary hatrany tapindoka hatrany paladia dia tonga ny namany telo lahy izay manana ny famakian'ny olona ny Salamo faraka amby 90 de mieritreritra hoe Joba raha mahatoky an'Andriamanitra ianao tsy tokony hiaran'izao fahoriana izao fa nisy ratsy nataonao matoa ianao tratran'izao fa i Joba de tsy nanaiky an'izany velively mihitsy fa dia hatramin'ny farany Joba de nilaza foana hoe io Andriamanitra io de miaro aho fa te hiresaka aminy rehefa nambaran'Andriamanitra ny mahatsotoa azy mahasova eo mahatsirefesy mandidy an'Andriamanitra naseho an'Andriamanitra de niaiky Joba ary de nefarany dia tsy nankasitran'Andriamanitra ny fisainan'izy telo mirahalahy zay naman Joba milaza hoe ny olona marina sy tsara dia tsy hiarana loza sy aretina sy fahavalo mihitsy ny fa ny olon-dratsy ihany no niaran'izany dia nasain'Andriamanitra ny vavaka ho an'izy telo lahy ireo moa Joba dia sitran'izy ireo avy eo de sitrana koa Joba dia niverina avo roeny ny fananany rehefa avy eo ary ny faharoa dia ny ohatra alaitsika ihany koa ahitantsika hoe tena miaro Andriamanitra saingy tsy arakaraky ny eritreretantsika ny fomba fiarovan'Andriamanitra fa miaro foana izy de ny an' Jesosy Kristy ny an' Jesosy Kristy rehefa nalainy devoly fanahy fantatritsika tsara zay de ny fakapanahy faharoa zay nataony devoly azy de noetiny devoly tery amin'ny tendrombohitra avo be Jesosy Kristy dia nasainy ny saoty aveny dia nomeny devoly an'ity Salamo faraka amby 90 ty mila azotsika tsara ary izy dia mindana misaoty eny ianao izy fa izy aniraka ny anjely niaro anao dia hitondra anao mba tsy ho tafitohana amin'ny vato ny tongotrao zay mihitsy ny nambaran'ny anjely ambaran'ny devoly tamin'ny Jesosy Kristy saingy tsy nanaiky an'izay Jesosy Kristy fa zao navaliny hoe voasoratra hoe aza maka fanahany tompo Andriamanitra ao aza maka fanahany tompo Andriamanitra ao fa fakana fanahan'Andriamanitra ny fandehanana milalao afo nefa milaza fa tsy may faharovan'Andriamanitra fa fakana fanahan'Andriamanitra nisy fanarahana ny fepetra rehetra ara-pahasalamana rehetra
tahaka ny manasa tanana, ny manao arivava, ny manaja ny elanelana ray metatra sy ny sisa rehetra, dia fakana fanahin'Andriamanitra raha milaza ianao fa Andriamanitra miaro ary tsy ho voan'io aretiny io mihitsy aho. Dia izany mihitsy tompoko ny fakapanahy nataony devoly an' Jesosy Kristy. Saingy tsy nanaiky an'izay izy fa jereo anie ny zavatra nataony, tsy vitany tsy nanaiky an'izay izy fa nanaiky kosa izy ny hijaly, ny arary, no ampijaliana, ny karavasiana, na mena satroka tsilo, ny fantsihana ny tanany, ny fantsihana ny tongony, ary nasiana lefona ny lany voany mba ho faty mihitsy amonjy sy amonjy anao. Raha misy nefa ny olona natoky an'Andriamanitra ary tena no arovan'Andriamanitra dia Jesosy Kristy, fa ao am Kristy dia tsy maharesy azy ny fahafatesana fa atelona dia natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty Jesosy Kristy. Proof zay fa tao anatin'ireny fampijaliana marobe zay niatra tamin'ny Kristy ireny, ary mety miatra amintsika, dia niaro foana Andriamanitra, niaro azy foana Andriamanitra, ary zany nananganany azy tamin'ny maty. Izay lay fiarovan'Andriamanitra mila fatatsika, mila hitatsika, mila azotsika tsara amin'ity Salamo faraka amby 70 fa na misy mamaky ary ny tranonao ka misy mangalatra ny fanananao rehetra, dia lay zavatra mandalo efa nolazainy Jesosy Kristy zany hoe ny areny eto ambony tany nge dia misy mpangalatra mamaky trano aritratry ny arafesina sy ny kalalao mandalo ihany io. Ary na tsy mandalo ary io fa tsisy aka dia enao ho lasa aloha avy eo, dia ho anizany arenao rehefa avy eo. Dia eo ny azontsika amin'izay fa ianao no arovan'Andriamanitra, fa ireny zavatra ireny kosa dia andraikitrao no miaro ny tenanao, manidy trano sy manao ny fefy rehetra zay azo atao, fa ny fiarovana anao dia Andriamanitra foana no manao an'izany fiarovana izany. Dia hita amin'ny tapany fahatelo amin'izay ary tsika hoe manahoana kosa ary lay fatokina an'Andriamanitra. Raha te hatoky an'Andriamanitra tsika dia ny 1:4 ka hatramin'ny 9:12 farany lay Andriamanitra mihitsy no miteny eto, satria izany ny reketany fitiavany dia ho vonjeko izy ka ho afa mandositra. Anandratra azy ho any amin'ny avo aho, satria mahalala ny anarako izy. Iantso aho izy dia hamaly azy ho eo aminy raha ory izy, anafaka sy amin'ny voninahitra azy ho fikisako fa ela velona izy, ary asehoko azy ny famonjeko. Io zany mampiseho le fatokina an'Andriamanitra, azo atokisan'Andriamanitra satria maninona, dia ny fepetrapetrakan'Andriamanitra voalohany hoe satria izany ho nireketan'ny fitiavany. Satria izany nireketan'ny fitiavany. Matoky an'Andriamanitra, miaraka amin'Andriamanitra, tsy hoe lalovana fotsiny le fitiavany, tsy hoe erahana fotsiny Andriamanitra rehefa amin'ny fotoana anankiray na isan-kalahady na rehefa any am-piangonana na rehefa mivavaka ihany, fa miraikitra amin'Andriamanitra mihitsy ny fitiavany io. Ary io fireketan'ny fitiavany io le mbola resahany ery amin'ny 1 sy 7 hoe ny mitoetra ao amin'ny fierena zay aniavo indrindra, miraikitra mitoetra ao mihitsiny, monina ao ambanin'ny aliko ny tsy toa, nataonao fonenanao ny avo indrindra, monina ao amin'ny avo indrindra, miraikitra amin'Andriamanitra, miraikitra amin'ny fitiavan'Andriamanitra mihitsy ary zay lay lakile voalohany zay apetraka Andriamanitra amin'ny fatokina anazy. Fa rehefa Andriamanitra no ireketan'ny fitiavantsika dia amonjy atsika izy ka ho afa mandositra tsika, amonjy atsika am'ireo loza miafina na loza miariary na aretina na fahavalony na fitsarana, dia mamonjy atsika ho afa mandositra amin'izany Andriamanitra rehefa miraikitra amin'ny fitiavantsika, satria mahita n'ilay fitiavan'i Jesosy Kristy hoe nanaiky hiaritra n'izany loza miafina, nanaiky niaritra n'izany loza miariary, ny aretina, ny fahavalo ary ny fitsarana teo amin'ny hazo fijaliana zany Jesosy Kristy. Rehefa hitanao fa efa nentin' Jesosy Kristy zany dia tia azy ianao ary tsy fitiavana mandalo fa fitiavana monina, mitoetra, miraikitra amin'ny mihitsy. Dia manambara Andriamanitra hoe anandratra azy any amin'ny avo satria mahalala ny anarako izy. Dia io le fandraisantsika
tery amin'ny voalohany mazava-dehibe ny fahalalana an'Andriamanitra. 15 ao anatin'ny zavatra rehetra izay lalovanao, iantso ahy izy dia amaly azy aho. Jereo tsara, na eto na amin'ny 9 rehetra ozy izy hoe afako amin'ny fandriky ny mpiasa sy ny arety mandringana izy. Zany hoe mety ho tratra amin'le fandrika ihany, fa rehefa tratra ianao dia mbola vitan'Andriamanitra manafaka anao amin'iny fandrika iny. Eto dia avelan'Andriamanitra hitranga zany ny fandrika, avelan'Andriamanitra hitranga ny loza sy ny olana rehetrarehetra mba hahafahantsika miaro azy, miatso azy, zafady. Fa milaza aminao fa raha milamina foana ny fiainanao, tsisy olana mihitsy, ho adinonao io Andriamanitra, tsy antso an'io Andriamanitra itsony ianao. Fa avelan'Andriamanitra hitranga ny olana mba hiantsonao azy, ary rehefa miantso azy ianao dia asehony fa mamaly anao izy, ary izy dia mamaly foana. Dia aveo izy milaza hoe eo aminy raha ory izy arety tena zava-dehibe mety ory tompoko ny kristiana, mety mandalo fahoriana ny kristiana, mandalo zavatra mafy ny kristiana, fa ny fampanantenan'Andriamanitra dia eo aminy ny fiarahan'Andriamanitra amintsika, na dia ao anatin'izany fahoriana zany ara, satria tsy misy mahasaraka atsika amin'ny fitiavan'ny Kristy na loza, na fahoriana, na fahantrana, na fitanjahana, na mosary, na sabatra, na inona amin'izao zavatra ary rehetra zao, dia tsy misy mahasaraka atsika amin'ny fitiavan'ny Kristy, fa eo foana, miaraka amintsika eo foana Andriamanitra. Ary ny zava-dehibe tena ilaintsika olombelona nge dia izay fanatrehana izay présence de Dieu eo amin'ny fiainantsika, izay ny tena ngezabe. Ary eto izy dia mampanantenantsika, izay le fiarovan'Andriamanitra, eo aminy aho raha ory izy, fa tsy laza mihitsy ny ten'Andriamanitra hoe ny miaraka aminy dia tsy ory mandrakizay, tsy zay, fa le fiarahana amin'Andriamanitra ny zava-dehibe, le fireketam-po amin'Andriamanitra, le fonenanao amin'Andriamanitra, le fitoerana eo amin'Andriamanitra, dia anafaka sy ame voninahitra azy mahazatra atsika matetika dia itsika no mame voninahitra an'Andriamanitra. Fa raha ny ambarany ao amin'ny Romanina 9:9 hoe fantatsika fa zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra dia izay rehetra voantso araka ny fikasany raha teo, satria izay fantany raha teo dia nitendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro izy. Ary zay nitendreny dia nantsony koa, ary zay nantsony dia nohamariny koa, ary zay nohamariny dia omeny voninahitra koa. Andriamanitra no manome voninahitra atsika, satria mampitovy endrika atsika amin'ny Jesosy Kristy izy. Zay no mahatonga ny zavatra rehetra, na ny zavatra mahafinaritra anao, na ny zavatra mahory anao sy mahasosotra anao, na mampimenimenina anao dia miara-miasa asoa anao reny raha ohatra ianao ka efa ao anatin'ilay fikasana raha teo izay an'Andriamanitra. Ary ny 5:12 farany dia zava-dehibe mihitsy hoe ovokisako fa ela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Ovokisako fa ela velona izy. Ho an'ny mpanao Salamo sy tany amin'ny testamenta taloha dia tena fitahiana lehibe ny fahavelomana. Fa magaga amin'ny kristiana amin'izao fotoan'izao ihany koa dia mbola izay ny fitahiana farany lehibe indrindra ho azy. Izaho dia manaiky fa fitahiana ny tombon'andro fahavelomana, saingy tsy io ny farany lehibe indrindra, tsy io, fa ny fiainana izay omen'Andriamanitra atsika aneka, fiainana mandrakizay, fiainana tsy manam-pahataperana, fiainana miaraka amin'ilay izao izay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Izany ilay fiainana izay omen'Andriamanitra atsika, fa tsy fiainana mandra-pahafaty akory, na sanatria fiainana mandra-pahalota na mandra-parary, fa fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra atsika. Ary manoatra lavitra noho izany, ny famonjen'Andriamanitra dia tsy ilay famonjena fotsiny amin'ny anao tsy marary, na famonjena ianao sitrana, fa famonjena efa hitanao zao, fa famonjena rehefa miveriny Jesosy Kristy zao vao ho hitanao miariary. Aseho an'Andriamanitra atsika miariary ny famonjena. I famonjena ito dia lazaina ito mihitsy hoe Yeshua, lay anarana iantsoana Jesosy Kristy ihany koa, Yeshua. Le famonjena dia ho asehoko azy, ho hitantsika miariary le Jesosy Kristy rehefa miala eto amin'ity tany ity tsika, na rehefa miverina eny amin'ny raon'ny lanitra izy. Fa raha te
azo zany ianao de izao ianao de fa antsoin'Andriamanitra andray ny famonjeny ny finona n'lay Jesosy Kristy maty ny solo anao teo amin'ny hazo fijaliana ary natsangany tamin'ny maty mbola akanao indray amin'ny fotoana zay iverenana. Zao isika de fa asainy mibanjina an'io Jesosy Kristy io andro aman'alina isaky ny mamaky baiboly na isaky ny mieritreritra sy misaintsaina de mijery an'io Jesosy Kristy io. Fa rehefa io no banjinantsika de ho hitatsika ny fiarovan'Andriamanitra fa tena miaro izy ary tsy vitany miaro fotsiny fa mamonjy izy ary famonjen'Andriamanitra de famonjena mandrakizay mihitsy de zay lay sary ambaran'ny eto fa ny fahavokisana ny fahaela velona dia paoma fotsiny ihany amin'ny filazan'ny mpanao Salamo azy ilazany fiainana mandrakizay zay tsy nambara araka ny fivoaran'ny fanambarana raha tsy taty amin'ny testameta vaovao zany. Dia zay zany zavatra ambarantsika hoe tsy misy fandresena raha tsy misy ady. Ka azakivy amin'ny ady zay mitranga eo amin'ny fiainanao. Dia zao moa no ilazan'ny mpanoratra anankiray azy hoe pas de courage sans danger, pas de patience sans tribulation, pas de gain sans douleur, pas de caractère sans adversité et pas de pardon sans péché. Tsy anana herim-po mihitsy ianao raha tsy misy loza lalovanao. Tsy anana faharetana ianao raha tsy misy fahoriana lalovanao. Tsy anana tombony ianao raha tsy handalo fijaliana. Ary tsy anana toetra tsara voazatoetra ianao raha tsy mandalo sedra sy ady mafy. Ary tsy azo famelan-keloka ianao raha tsy mahatsapa hoe mpanota. Ary dia izany ny kristiana. Zany no amelan'Andriamanitra an'ireny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainantsika ireny fa ny azo antoka de miaro foana io Andriamanitra io. Engany antsika tsy ho tahaka ny mponiny Jerosalema zay nambaran'i Jesosy Kristy eo amin'ny Maty 7:7-7. Ny mponiny Jerosalema de zao no nataon'i Jesosy Kristy ary antenaiko fa ity toriteny androany ity de antso anao ihany koa hialoka eo ambany elatry ny tsitoa. Ry Jerosalema zay mamono ny mpaminany sy mitorabato zay irahanao ho aminao. Impiry any tanangona ny zanakao tahaka ny fanomban'ny akoho ny zanany ao ambany elany fa tsy nety ianareo. Impiry Andriamanitra ny te hiaro atsika jereo iny ataon'ny akoho amin'ny zanany rehefa misy ny orana mangatsika ny andro na misy papangona hitsikitsika mandalo eny ambony eny de velariny reny akoho ny elany de misitrika ao ambany elany avokoa ny zanany rehetra tsy de fahita ny tanora ankehitriny intsony zany endriky ny zavaboary mahafinaritra izany fa izany ny nataon'Andriamanitra ataony reny akoho amin'ny zanany de zany koa ny tian'Andriamanitra atao amintsika fa manaiky ve itsika hitoetra ao ambanin'ny fieren'ny avo indrindra ary onona ao amin'ny fonenan'ny tsitoa ary hialoka eo ambany elatry ny Andriamanitra zany fa ao ihany no ananantsika fiarovana fa Andriamanitra tena miaro atsika io Andriamanitry Jesosy Kristy zay nanangana azy tamin'ny maty io mbola mavita manangana anao na dia hiara-ny fahafatesana ary ianao satria ny fahafatesana ny fahavalo farany ho resena.